Olana sedra eto Madagasikara ny resaka rano amin'ny faritra sy toerana maro manerana nosy. Ao ireo maintany, ao ihany koa ireo matetika dibo-drano. Maro ihany koa hetsakilan'ireo toerana sy faritra azo trandrahana ka ohatra amin'izany ny rano ambanin'ny tany, ny renirano maro izay very any an-dranomasina fotsiny ihany. Entina nampiana sehatrena ireo ambana amin'ny famatsiana rano sy ny fampiasana sy ny fitantanana ny rano eto amintsika dia nisy ny atrikasa naharitra 2 andro niarahana tamin'ny governemanta malagasy tamin'ny alalan'ny ministera misa enina tamin'ny masovo amerikanina sy ny ingénieur mitafika amerikanina na ny USACE ary ny fibakiona ny tafika amerikanina mitoby aty Afrika na ny USAFRICOM. Nentina indrindra maritana ireo fomba maharitra azo ampiarina eto Madagasikara iantoana ny famatsiana sy ny fampiasana ary ny fitantanana ny rano. From the United States Africa Command. Ary ny dingana manaraka dia itoan'izay fifanakalozana sy fifampiasana izay ny lafiny rotonta zareo avy amin'ny lafiny fanjakana amerikanina sy avy amin'ny lafiny fanjakana malagasy anoan'izay fifampidiniana izay. Anisan'ny lohahevitra nisongadina tao anatin'ny dingana manaraka ohatra ny amin'ny fanamafisana ny fanangonana atonta-kevitra sy atontanisa eo amin'izay sehatry ny fitandrona ny resaka rano izay ary eo ihany koa moa ny fijerevana akaika ny fanamafisana ny fametrahana andreo fandrefesana ny abetsaky ny izay arena amin'ny resaka rano izay. Tafiditra ao anatin'ity atrikasa ity ny fandiniana ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetriny andro ho an'ny famokarana sy ny fampandrosoana ara-toe-karem-pirenena. Ny rano no miantoka ny lafim-piainan'ny zanak'olombelona ka mila hametrahana paikady matotra ny fampiasana sy ny fikajiana azy. Araka ny nambaran'ny ambasador amerikanina Claire Pierangelo dia ny fahazoana rano fisotro madio dia ao anatin'ny filana fototra ho an'ny olombelona eo amin'ny sehatra ny fiariana sy ny famokarana ho an'ny firenena. Hatramin'ny taona 17 dia lela volatra amin'ny $970 tapitrisa no efa nomen'ny USAID na ny sampandrara amerikanina misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena ho an'ny fanatsarana ny fahazoana rano fisotro madio tamin'ny tanan-dehibe sy tamin'ireo faritra ambanivohitra maro teto amintsika. Araka ny teny filamatra dia pirahalahy mianala ny governemanta amerikanina sy ny governemanta malagasy ka hitoy hanampy hanatsara ny fahasalamana sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy hatrany izy ireo.